ny 9 desambra Raoul Voléro. Mpanoratra, mpanao gazety frantsay na vita be tsy ho any Madagasikara fotsiny ihany fa maneran-tany mihitsy no tsaroantsika androany ny vaninandro nahafatesany. Tsy izy izany fa i Raoul Voléro izay nanorina ny fondation Raoul Voléro manampy ireo sahirana ary isan'ireo marary ny apokana. Teraka tany 9 heures izy ny 17 aogositra 3 teo amin'ny 17 taona ny Raoul Voléro dia nandraikitra sahady ny orinasa mpianakaviana taorian'ny fatiny Draindy. Mbola mpianatra izy tamin'izany ka nialina no nanarahany fampianarana nahazo ny diplôma baccalauréat. Ny taona 17 teo amin'ny 17 taona no namoahany Raoul Voléro ny bokyny voalohany mitondra ny lohateny hoe Le Livre d'Amour. Manana diplôma ambony momba ny filozofia sy ny lalàna ity olo malaza iraisam-pirenena ity. Ny tarigetra mpianan'ny Raoul Voléro ny hoe ny miaina dia manampy ireo hafa mba hiaina ary ny fahasambarana dia manome hasambarana ho an'ny hafa. Io no nitarika azy hanampy ireo sahirana ary indrindrindrindra ireo tratrany aretina apokana. Nanorina foibe maneran-tany izy misahana izany asa fanaovana soa izany ka anisan'ireo nahazo tombony tamin'izany i Madagasikara. Ny 9 desambra 17 no nindaosy ny fahafatesana ity mpanao asa soa fantatry ny maro maneran-tany ity. 9 desambra Fivorimbe mikasika ny kafe natao teto Madagasikara tamin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Ny ministra Jacques Rabemananjara no nitarika ny fotoana tamin'izany.